Ampitombona ao aminareo ry havana ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny epistily ho an'ny Timoty voalohany, toko voalohany ny andininy 7:20 hatramin'ny 20 no akatsika ry havana ny afatry ny tompo amin'ity alahady ity. Fo ilay perikopa ka raha sitrakareo ry havana andeha raha tsika mamaky indray mandeha zany mba ilentika tsara ao anatin'ny saintsika ihany koa ifantoka tsara isika. Timoty voalohany, toko voalohany andininy 7:20 hatramin'ny 20 aminaran'ny tompo. Izao didy zao no omeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny aminao ireo, mba hoentinao miady ny ady tsara ireo, amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara, izay efa narinin'ny sasany, ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Naman'ireny Himeneo sy Alexandro, izay natolotra ho an'ny Satana mba ho faizina tsy hiteny ratsy. Amen. Ny afatry ny tompo ho antsika ry havana. Zay sarian'ity soratra masiny ity antsika dia zao i Paoly apôstôly maka ny kristianina, manohitra ny kristianina hoariny amin'ny mpiantsambo ny kristianina, satria miresaka hoe vaky sambo tsika eto amin'ity soratra masiny ity. I Paoly apôstôly zany dia manohitra ny kristianina, ny mino, ny fiangonana amin'ny mpiantsambo. Dia raha hoarina amin'ny mpiantsambo zany tsika zao dia aiza zany zao misy atsika ry, satria tsika natao hoe kristianina ao anaty sambo dia eny ambony rano, eny ambony ranomasina. Aiza tsika zany zao? Eny ambony ranomasina. Ary eto ny soratra masina dia misarika antsika ry havana fa isika eny ambony ranomasina io ranomasina io ihany no fahavalontsika, sady lalana ho an'ny kristianina ilay ranomasina no fahavalo. Satria maninona io lay tenen'io mampitahotra be, lay tenen'ny Paoly hoe vaky sambo ony, misy ny sasany vaky sambo, zay le hitantsika eo maninona zany le vaky sambo? Tafiditra ao anaty sambo ny rano, dia rehefa tafiditra ao anaty sambo ny rano dia aninona le sambo? Horendrika io sambo. Zay le mahatonga ny hoe io rano io ihany le fahavalo, te hiditra ao anatin'le sambo mba ahafaty arendrika ilay sambo, ilay ranomasina, zay sady lalana no fahavalo no ambaran'ity soratra masina ity ry havana. Izany no ady atrehantsika, izany no ady atrehantsika piny hoe ilay fahavalontsika tsy aiza fa eo akaikintsika eo, ary ilay tsy azo elana satria matoa hoe lalana zany tsy maintsy eo ny andehananao eo ihany nefa ny fahavalonao. Dia zao hoe fahavalo tsy azo elana izy io fa tsy maintsy atrehana isan'andro ry havana. Dia manoro hevitra antsika ny tenin'Andriamanitra hiatrehantsika ny fahavalo izay tsy azo elana io fa tsy maintsy atrehana, tsy maintsy toerina io. Aza mieritreritra ny hoe hitsoraka hiala vao ao anaty sambo fa tsy maintsy ao anaty sambo ianao miatrika azy. Dia zao ny voalohany indrindra izay entintsika miatrika n'izany fahavalo zany ry havana dia zao: miorena mafy amin'ny fiantsoan'Andriamanitra, miorena mafy amin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Eto amin'ny andininy 7:20 dia zao no lazainy Paoly apôstôly raha manoratra ho an'ny Timoty zanany izy. Izao didy zao no omeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba hoentinao miady ny ady tsara. Misy faminaniana, resaka faminaniana efa nambara fahiny ny amin'ny Timoty. Raha manjery ny heviteny mahakasika an'izany ry havana dia zao no ambaran'ny mpandinika maro ny hoe talohany natongavany Paoly teo amin'ny toerana izay nisy an'ny Timoty, zany hoe talohany niaonan'izy roa lahy dia efa nisy mpaminany ny teny ny amin'ny Timoty, izay nilaza fa i Timoty dia ho tonga mpanompon'Andriamanitra. Zay zany ilay ampatsiahivon'ny Paoly azy eto hoe ianao ry Timoty dia efa hatrinely ianao no voantso hanompo an'Andriamanitra. Ary zany dia mampitodika ny Timoty amin'ny hoe izy
dia olomboantso ary amin'ny maha olomboantso azy dia olona nametrahana mission mazava tsara i Timoty. Riavako malala amin'ny tompo raha miantso antsika izany dia izao mampitodika antsika amin'ny fiantsoan'Andriamanitra raha hiatrika an'izany ady izany isika. Raha natsoan'Andriamanitra isika andeha eo ambonin'izany rano izany, tsy niantso olona hitsangatsangana eny ambony rano Jesosy hoe andehandeha hitsangatsangana eny ambony rano, fa matoa izy niantso antsika ka nametraka antsika eo anivon'izany rano izany izay lozy, kanefa tsy maintsy andehana antsika dia satria misy iraka mission mazava tsara omen'ny tompo antsika ho tanterahany. Izay no mahatonga antsika eny ambony rano io. Tsy ny tonga eny ambony rano tsika hitsangatsangana, fa tonga eo ambony rano tsika andeha hamakivaky ny rano noho ny antsoan'Andriamanitra, noho ny iraka izay ampanaovin'Andriamanitra antsika. Ho an'ny Timoty manokana eto ry havana dia izao ery amin'ny 9 sy ny hatramin'ny 5 izay anambarany Paoly ny iraka ampanaovina ny Timoty. Apatsahivon'ny Paoly eo amin'ny 1 io ihany. Fa i Timoty, ny asainy ataon'ny Timoty dia ny handrava an'ireo fampianaran-diso izay tafiditra ao anatin'ny fiangonana. Misy olona manao fampianaran-diso ary anisan'izany ilay voalaza anarany eo ambany io, Himeneo, izay voalaza ao amin'ny 4 ny 7 fa nanao fampianaran-diso tao anatin'ny fiangonana io rangahy anankiray io. Ary izany nasain'ny Paoly ho mission an'ny Timoty dia izao ny andrava, androdana an'izany fampianaran-diso tadiavin'ny olona sasany atao ao amin'ny fiangonana izany. Ry havako malala amin'ny tompo, eny ambony rano tsika izao tsy hitsangatsangana nataontsika amin'ity maha-kristianina antsika ity ry havana. Tsy natsoan'Andriamanitra hanao akanjo-panompona fotsiny isika ry havana. Tsy natsoan'Andriamanitra hanamaro isa ny mpiangona atao am-piangonana fotsiny isika, fa natsoan'Andriamanitra hanatanteraka iraka mazava tsara ho antsika tsirairay avy. Dia samy ry havana mandiny tena, samy mamantatra ny amin'ny hoe inona marina moa ny mission, inona marina moa ny asa ampanaoviny io Andriamanitra io tahaka ilay mpanompon'Andriamanitra izay resy lahatra ry havana. Tsy matahotra fahafatesana izy, fa inona ny antony tsy atahorany fahafatesana dia tsotra. Raha mbola misy, raha mbola avelan'Andriamanitra ho velona dia satria misy asa mbola tsy vitako. Noho izany raha atsoan'Andriamanitra dia vita izay ny asako izany, matoa atsony dia vita ny asako izay. Fa matoa mbola avelan'Andriamanitra ho velonay na eto ambonin'ity tany ity dia mbola misy asa foana ampanaovin'Andriamanitra. Dia miantso antsika ny tompo, miantso antsika indray ny tompo hitodika amin'izay efa niantsoan'Andriamanitra antsika. Ary mampatsiaro antsika ho an'ny Timoty eto dia ny hoe ny andrava ny fampianaran-diso tao anatin'ny fiangonana, fa hampianatra ny olona ny fahamarinan'ny soratra masina. Ary tahaka izany koa i Jesosy Kristy ilay tompontsika ary arahantsika dia izao. Inona ny mission an'i Jesosy teto tany mazava tsara? Ny hamonjy izao tontolo izao, ny hamerina ny olona ho amin'Andriamanitra. Izany ny mission an'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao. Fa ho anao kosa izay mbola omen'Andriamanitra tombon-drandrom-pahavelomana, ho antsika tsirairay avy ry havana, dia mampatsiaro antsika inona ireny mission antsika. Sa hoe tsisy? Misy ry havana. Aza mandeha lavitra, aza lefa lavitra ny sainao, jereo ny ao anatin'ny ankohonanao. Ao ange mety mbola misy ny olona tsy nandray an'i Jesosy, mety misy ny olona izay manaiky fotsiny, entinao mandeha mivavaka izy dia mba mandeha satria zanaka, matahotra sao dia bedy, fa mety mbola tsy tena resy lahatra amin'izany fivavahana izany izy. Missionao ange izany ry havana, ny mampitodika an'izany olona izany amin'Andriamanitra, ny ray-tapo amintsika, ny ao anatin'ny ankohonana izay men'ny tompo antsika io. Mijery ny zanantsika isika, ahoana reto zanantsika reto, ahoana reto ankizy manao tokantrano maso reto, mission antsika anie izany anirahan'ny tompo antsika izany. Fa tsy natsoan'ny tompo ho amin'ny anaram-piangonana, ho amin'ny atoerana sy ny anarana andraikitra amin'ny fisehoana ivelany fotsintsika, fa ho amin'ny fiainana dia hoe hijery isan'andro, amantatra any amin'ny sehatra izay misy antsika any ampiasana any ohatra, na eo anivon'ny fiarahamonina izay misy antsika, misy asa apetraky ny tompo amintsika ry havana. Ary na dia eo anivon'ny firenena azy dia misy asa izay omen'ny tompo antsika ho tanterahany eo. Natsoan'ny tompo isika ry havana
amitahiraka ary zany mahatonga antsika ty ambony rano ankehitriny andeha amitahiraka tsika fa tsy natsona hitsangatsangana akory ary izany no tenenana amintsika hoe miorena mafy amin'ny fiantsoan'Andriamanitra zany hoe fiorenanao mafy amin'ny fiantsoan'Andriamanitra dia mahatonga anao hitodika hoe fa inona moa ny antony antsoan'Andriamanitra ay ho irahina anao asa ary inona le asa ampanaovin'Andriamanitra ny tompo amin'ny anao hitarika anao ny amin'izany asa ampanaoviny anao zany ravana fa ny faharoa ry havana fiatrehantsika ny fahavalo izay manemitra ny fiainantsika tena tsy azo iatahana fa tsy maintsy hatrehany voalohany dia hoe miorena mafy amin'ny fiantsoana fa ny faharoa dia zao tano mafy ny finoana ny faharoa dia zao hoe tano mafy ny finoana eto raha manoratra Paoly apôstôly dia mampatsiaro an'i Timoty izy eo amin'ny 9:7 dia hoy izy hoe inona le efa nataon'i Timoty miady tsara hoy izy eo amin'ny 9:20 ary amin'ny tananao ny finoana amin'ny tananao ny finoana eo piatrehana an'io iady io ianao Timoty dia tany ny finoana ary haitsika tsara le teny hoe tany ny finoana ho ampingy raha eto amin'ity soratra masina ity ravana dia maka ataontsika sary ohatrany hoe hitany masontsika zany le tantara io ny lalana dia ranomasina natao hoe lalana fa tsy afaka ny andeha tongotra andeha eo tsika fa tsy maintsy inona le andehanana eo tsy maintsy le sambo zany ary eto zany dia tahaka ny hoe ilay finoana no sambo ahafahanao miampita eo amin'io ranomasina io ilay finoana no sambo ahafahanao mamakivaky an'io fahavalo ngeza be io sady lalana ny fahavalo dia avako malalao amin'ny tompo tafian'ilay rano isanandro isa-minitra isitsegondra ilay sambontsika te hiakatra te hamaky an'ilay sambo andehanantsika le rano e mifanohatra izy ireo isanandro ary ny tian'le rano dia zao nihiditra ao anatin'le sambontsika izany no mahatonga ny hoe ataovy mafy tsara lay finoana le vatan'ny sambontsika mba tsy hahafahan'ny rano miditra ao anatiny ataovy mafy tsara ny vatan'le sambo zay le ataovy mafy tsara ny finoana tano mafy ny finoana avako malalao amin'ny tompo inavo le rano zay te hiditra ao anatin'le sambo ny fampianaran-diso maro samihafa ry havana te hamaky an'io sambo io izy te hamilivily ny lalantsika ihany koa izy mba hahatonga antsika tsy ho tonga any amin'ilay tanjona izay andehanantsika noho izany ry havana no ampaheresana anao tena iorina tsara amin'ny finoana tahaka ny Timoty izay antsoin'i Paoly eto iorina tsara amin'ny finoana izay efa nampianarina azy izay efa no nitarihana azy dia tena mila miorina amin'izany tsika fiangonana satria maro be ny fampianaran-diso izay efa lasa ary enontsika tsy azotsika tampenana ny sofina tsy azotsika akipy ny maso fa mahita fampianaran-diso sika eny rehetra eny izay te hitarika atsika te hiditra ary handrendrika atsika hiala amin'ilay Jesosy Kristy te ampiala atsika amin'ny Jesosy Kristy ny fampianaran-diso maro samihafa noho izany ry havana lalatokana ihany no fiadiana tokana ihany no omen'ny tompo atsika dia nitanantsika ny finoana raha mba antsoina ianao hianatra tsara ny tenin'Andriamanitra fa itsika dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no fiorenantsika amin'ny finoana tsy miaina amin'ny resaka anganontsika tsy miaina amin'ny resaka tarazo isika izay fomba mampanao fa miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoantsika noho izany ry havana tany mafy ny finoana aorenao amin'ny soratra masina ny finoana fa izany ihany no ahafahanao manohitra ny onjan'ny rano izay te hamaky ny sambonao tsarovy eny ambony rano ianao fahavalonao io tsy maintsy hatrehinao isanandro io rano izay alehanao io fahavalonao fa raha tsy mafy tsara ny sambonao dia ny finoanao zany dia ho rendrika ianao ary tena atsiravina ny faharendrehanao raha toka tafiditra ny rano ny sambonao ry havana malala ny tompo mafy tsara ary ve ny vatan'ny sambonao ianao ve le afaka mamaly afaka miteny sy afaka manazava ny finoanao an'Andriamanitra raha ozongozon'ny olona ianao raha ho tenenin'ny olona ianao fa ianao dia tsy vita batisa angamba ry havana tsy zarery ny nahita an'izany fa tsika rehetra dia mahita
fa eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny dia misy olona efa mpandray fanasan'ny tompo efa manana andraikitra amin'ny fiangonana fa averin'ny olona ajoboka ry anaty ranobe ary satria maninona hoany tsy vita batisa hono mampalahelo zany a mampalahelo zany fa tsy hoe mampalahelo ihany fa mampitahotra zany satria ilay finoana zay efa nampiorenana azy notsipahina nataony tsinotsinony rendrika ry havana rendrika ilay sambo ary dia zany no ampaherezan'ny tompo antsika hoe fantatrao tsara ve izay inonao ry havana afaka hiteny tahaka ny Paoly apôstôly ve ianao hitenenany hoe fantatro izay inoko sady hoe zay FJKM zay kristianina zay miangonao aminao isotro fitiavana tsy vitan'izany ry havana tsy anarana hoentina ohatr' zany fotsiny ilay fisetrana ny fahavalo zay te andrendrika anao fa hoe tena fijoroana mafy tena ilay sambo tsy azo atao nininina dia hoe mahafantatra tsara n'Andriamanitra izay inona mampahery antsika ry havana mampahery antsika tena hifikitra tsara amin'ny finoana tena iorina mafy amin'ny finoana ny famarinana voalohany izay nijery antsika teo ry havana meny tompo antsika dia zao raha miatrika io fahavalo io isika fahavalo tsy azo elana tsy azo antsirana fa tsy maintsy hatrehina miorena mafy amin'ny fiantsoan'Andriamanitra ny faharoa tano mafy ny finoana mba azahoanao manohitra ny onjany rano ary ny fahatelo farany dia zao arao izay hitarihan'Andriamanitra anao arao izay hitarihan'Andriamanitra anao eo amin'ny andininy fahasivy-ambinifolo ihany toy an'ilay hoe amin'ny tananao ny finoana sy ny fietreretana tsara amin'ny tananao ny finoana sy ny fietreretana tsara ilay hoe fietreretana tsara ry havana dia manana hevitra hoe ny olona zay tena ao amin'Andriamanitra dia manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra dia manana an'izany hoe fitarihan'ny fanahy masina zany zay ilay hoe fietreretana tsara tsy manana fisainana hafahafa izy akoatran'izay hoe fisainana tolotr'Andriamanitra azy ary rehefa izay fisainana tolotr'Andriamanitra azy zay no ao aminy dia io fisainana tolotr'Andriamanitra io no mitondra azy amin'izay lalana rehetra alehany satria mpiatsambo moa tsika ry havana zay ilay nitarihanantsika teo eny ambony rano tsika mpiatsambo sika dia ny mpiatsambo mampiasa ny atao hoe tondro avaratra tsy hain'ny ankizy zany inona moa ny anarana boussole zay zany le ampiasaina ino manondro ny lalana le ary ny avaratra dia tsika zany mandeha makary manaraka an'izay hitondrany iny mpanondro iny ny dian'ny familiana ny sambo ny olona zay manana an'izany fifandraisana amin'Andriamanitra ka hitoeran'izany fieritreretana avy amin'Andriamanitra zany ao anatiny dia manana boussole izy mpanondro ny lalaka-lehany mitarika azy ary tsy diso lalan'izany mihitsy fa mandeha tsara ary rehefa mandeha tsara izy nizaniza mily vily tonga iza foana izy tonga any amin'ny destination final any amin'izay hitarihan'Andriamanitra tongany izy tsy diso lalana dia avako malala ao amin'ny tompo mampiverina antsika ao amin'Andriamanitra zany teny zany sao dia fanarianao ny boussole-anao sao dia fietreretana tsy lay avy amin'Andriamanitra manenika ny fonao sy ny fisainanao fotoana izao ry havana hiverenantsika hifamatoram-piainana amin'Andriamanitra tena hiverenana hoe anolorana ny fiainana ho an'Andriamanitra anjakany ka hibaiko ny eritreritra ny fieritreretana rehetra miaingatra ao anatin'ny fo ny fisainana izany no ahafahantsika manaraka ny tondro zotra an'Andriamanitra dia izay lalana hitondran'Andriamanitra antsika mba azahoantsika mamakivaky an'io ranomasombe dia avintsika io ry havako malala ao amin'ny tompo tena tsy tian'Andriamanitra overina diso lalana isika ary zany na ny rano fanahy masina ho mpitaridalana antsika ho mpanoro lalana antsika ilay mpibitsika amintsika hoe ity ny lalana kaizory aza matahotra ianao mampahery anao zany fa na dia manjepizepy aza ny ranomasina misy anao midadasika tena tsy hitanao izay ale rehefa ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao fantatrao izay asiana ny tongotrao fantatrao izay amiliana an'io sambo kely izay entinao io ry havako malala ao amin'ny tompo ny afatra izay ataony Paoly apôstôly
amin'ny timoty zanany eto teo zao efa tsara orina ny finoanao ry timoty efa hatry ny fony voazazy ianao nefa nampianarina ary efa nantsoin'Andriamanitra anao ny asany mba mentefa amintsika tsirairay avokoa zany afatra zany mba mentefa amintsika tsirairay zany fa matoa ianao mbola velonaina matoa ianao mbola isany manana anjara amin'izao fiainana maha-kristianina zao misy asa mpanaovan'ny tompo anao aza hidina mihodina aza hodiana tsire ny fiantson'Andriamanitra anao samy manana ny antsontsika tsirairay avy tsy nantsona ho mpitandrina avokoa akory tsy nantsona ho dekona na ho mpiandry avokoa akory fa manana asa ampanaovina antsika tsirairay avy Andriamanitra arak'izay tiany ampanaovina antsika dia izao hoe eo ampiatrehana an'izany asa ampanaovin'Andriamanitra antsika zany dia tany mafy ny finoana fa ny fahavalonao te hamingana te handrendrika anao te hiditra ao amin'ny fiainanao izy ary tsara ovy tsara fa aviteny matetika le hoe tahaka ny fitsindron'ny fanjaitra ny fidirana zany hoe tahaka ny lavaka kely ataon'ny fanjaitra izy rehefa miditra ao amin'ny fiainanao fa rehefa mivoaka ao izy tena lavaka be tena ngeza be zany hoe mamotika tsy moramora ny ialany ao amin'ny fiainanao fa tena rovitro vitiny ianao fa kely fotsiny zay le mahatonga ny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly sao dia hoe mandeha sambo ianao dia mba andramo hoe mandeha tsy anosy dia mandeha lakana dia asiana lavaka kely fotsiny eo amban'ilay lakana miditra tsy kelikely eo ny rano fa tsy maintsy maninona foana io rendrika foana rendrika rehefa feno rano satria hiditra tsy kelikely izy mody miditra tsy kelikely fa ameno ny sambo kelinao ny ataony ary zany no itenenana anao hoe aza ataoko totoa fa tena ataovy azonao tsapain-tanana azonao fantarina ny finoana izay arahanao aza manaraka ambokony dravana fa tena fantary tsara Andriamanitra izay ivavahanao ary ny fahatelo farany nanafarany tompo antsika dia zao hoe arao izay hitariany anao izay hitondrany anao enohy ny bitsiky ny fanahy masina ary tandro izay rehetra hitariany anao fa marina ary atonga anao amin'ilay tanjona hiafaranao zany ho an'Andriamanitra ny voninahitra isika kosa hitoetra ho mpandresy mandrakariva noho ny amin'izany fitarian'ny fanahy masina zany antsika amen.